Luisha fidi jaibumati Warala na udangunu na nifumi fangati Itai na udangunu ni mangudu na shati Yes Mangina sisano wata Lumati ni fidani fumati kafula Lumati ni fidani fumati kafula Lumati ni fidani fumati kafula
Zany no anisan'ny malagasy sangany amin'ny resaka jazz a, lalatiana mpihira fa tsy lalatiana Rakotondrazafy na i lalatiana mpanao politika. I lalatiana mpihira dia ndraiky lasa tamiko izy io teny amin'ny université ary anisan'ny arahaba aloha tompoko miala tsiny kopatratroko dia manova solomaso ihany koa satria ity fijerena lavitra ity akaiky. Miala tsiny aloha le amin'le reflet-n'le solomaso satria tsy mahita raha vao tsy anona nefa nareo participer direct amin'le fandaharana. Ankoatranareo manakary ao amin'nikiavy amin'ireny, faly manonona mbola tsara ho antsika any avaratra ary ankoatra lahaly antsika Atsinanana, akory lia antsika Toliara atsimo, salama aby, manao ahoana tompoko, faly miarahaba antsika rehetra manjoy an'ity fandaharana ity. Sangany amin'ny resaka jazz lalatiana satria raha kely indrindra, tena raha kely indrindra hoy aho hoe any amin'ny 20 taona any no nanaovan'ny famoronana hira jazz io ary
Anisan'ny ny zavatra moa rehefa tsy tiana de matetika tsy mahatafavoaka anao lasa lavitra akory fa eo anao manao sur place eo, fa ny an'ny lalatiana tena passion, tena hoe tena io mihitsy ankoatran'ny fianarana, izy moa de zazavavy tia mianatra ary manam-pahaizana iny a. De teneniko anareo fa était toujours dans les 3 premiers pour ne pas dire 2 premiers izy zay a, tao amin'ny nisy anay zany samy nanao géographie zay tam'zany a, ary mahay izy ary mahay mitondra tsara fitondran-tena ihany koa. Normal be raha ohatra hoe tafavoaka sy tafita izy aty andafy satria tsara formation tam'zany andro. Raha manana preuve ohatran'izany hoe Rabearmana zany ianao, ry Lucile zany, ry Reine Beda zany a, de zany no tenenao fa anisan'ny tena génération hoe mba hoe tsara formation zany zay raha université teny Ankatso zany. Tamin'ny géographie zany misy an'izany Rakoto Arsoa Jacqueline zany, Rakoto maty moa le prof archéologie zay, archéologie zay lalatiana sa inona tsy tadidiko intsony e, be loatra koa le matièratsika, efa ho presque 22 matières première année. De tiako lazaina aminareo hoe raha zazavavy ohatran'ny lalatiana ireny modely satria voatery tsy hoe tsy maintsy hijery ny raharaham-pirenentsika sy ny zavatra mitranga ary tsy afenina fa ny vehivavy mbola maro ny vehivavy maneho tsampina ao anatin'izany hoe politika malagasy zany. Ny mampalahelo rehefa tena atao mijerindray mitazana ny ankabeazan'ireto vehivavy malagasy miditra ao anaty politika de matetika izy ireo maro andavaka ary misy fiantsoana azy zay hoe VSKV. Aza mieritreritra nareo vondrombavaka ny VSKV fa dia arao ny fandarana dia fantatrao ny dikan'izany hoe VSKV. Resaka ihany koa tsika momba ny afera tsy liva, resaka ihany koa tsika momba ny mama sosisy. Nahy manko novaiko hoe sosisy fa tsy hoe mama sosy satria rehefa tena atao le fandehan'le raharaha zany a, ity mama sosisy ity tena manahirana be a. Resaka momba ny hoe ao anatin'ny tratrasika tsika hoe maninona no miozongozona ny fitondrany Andry Rajoelina. Zay zany ny tratrasika hoe maninona no miozongozona zany ny fitondran'i Rajoelina, zay no tena marina. Hiova répertoire kely tsika amin'ny hira, anisan'ny mahay sady mahavoa koa ny sangan'asa alefako aminareo eto satria raha voalohany aho nandefa ny Monica Anjava ary eto aho dia andefa ny Jeandre Gastababa satria Jeandre Gastababa dia manana talenta maromaro, manana talenta izy amin'ny fikabariana, manana talenta ihany koa izy amin'ny politika, manana talenta izy amin'ny famoronan-kira ary anisan'ny tovolahy on va dire hoe respectueux, mahalala fomba, manaja zoky, manaja ray aman-dreny ary izay zavatra ireny tena anisan'ny nanintona tamin'ity nga Gangstababa ity satria vitsy ny tanora amin'izao fotoana izao no manaja zoky zany ka mametraka foana hoe zoky. Sauf ireto tanora avy any amin'ny faritra izay manomboka miakatra ka miditra ao anatiny sehatra an'izany atao hoe politika, tena mahafinaritra be satria mipetraka foana ny fifanajana na misy ary ny ady-hevitra fa dia alefantsika ity hiran'ny Jeandre Gangstababa ity mba ahafahantsika mahalala hoe mahay koa le Jeandre ary zay e ndao ary manjary lasa manao publicité eto aho fa be koa ny alina avy eo dia manjary manahirana ndao ary.
vetivety tsy atakakony mody efa hita fa tsy mety tsy vaolana Yasambara vetivety tsy atakakony mody efa hita fa tsy mety tsy vaolana tsy fanafody Kely vitsivitsy nefa matarake zay alapamitsikitsiky fenao tsy manaiky eo vao tsapako fa mamikainy mody fa zakaveleho amin'ilay vorobe tsy fihinana Yasambara Satakakuni mudi efa hita fa tsy mety tsy vaolana tsy fanafody Efa matarake zay alapamitsikitsiky fenao tsy manaiky eo vao tsapako fa mamikainy mody fa zakaveleho amin'ilay vorobe tsy fihinana Yasambara vetivety Satakakuni mudi efa hita fa tsy mety tsy vaolana tsy fanafody efa hita fa tsy mety tsy vaolana tsy fanafody efa hita fa tsy mety tsy vaolana tsy fanafody Misy teboka anankiray horaisitsika ny amin'izay hira zay rehefa avy eo ny amin'le thème hoe le amin'le FDB hoe VSKV mba samy aminany nareo VSKV teny malaza be izy io tany aloha tany ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao ary sahirana ihany rehefa tson'ny olona an'izay satria le olona tsonan'ilay izy matetika tsy mahalala satria mila fitandremana ny fiantsoana ny zavatra io. Any amin'ny fizarana faharoa any tsika dia hoe ampidiritsika any anaty famelabelarana any ny resaka Dora satria zao tokony ho fantatrareo manahirana le
Jacqueline. Non, tsy raha Velomanana, Rakotoarisoa i Bonamalilo. Mety tamin'ny andronareo zany fa taminay Jacqueline Rakotoarisoa hafa mihitsy zany Jacqueline Rakotoarisoa zany a. Expert amin'ny resaka géographie rurale zany a, manam-pahaizana amin'ny géographie rurale ary izany olona zany no anisan'ny mpanolotsaina mahay tao amin'ny agriculture raha niasa tamin'ny Andriamatoa Josy André Nelson. Manahirana hoy aho satria zao a, raha misy olona anankiray a manao ny ataony a de mety ny hafa no voaringodringotra. Ka nanoratra ihany aho tam'le rahalahy satria misy mamany mamy président universitaire am'izao. Non, diso zany tsy vavy tokana de mbola zaza tanora kely zay ny zanany lahy fa tsy mamy zany koa ny anarany a. Fantatro tsara io mpampianatra anahy io satria anisan'ny mpampianatra nankafy anahy izy io ary nanosika anahy tam'izay zavatra nataoko rehetra. D'ailleurs, j'en suis reconnaissant ary manao fisaorana ofisialy eto aho momban'io madame Rakotoarisoa Jacqueline io tena anisan'ny nanampy anahy be dia be tamin'ny fianarana aloha voalohany indrindra zany ary indrindra tamin'ny hoe rehefa tena niditra tao anatin'izany atao hoe vie active en tant qu'indépendant libéral de tena nanampy ahy izy Bonamalilo fa tsy fantako tsara ny fianakaviana Rakotoarisoa Jacqueline fa tsy mety olona samihafa zany, tsy hoe mety fa tena olona samihafa. Ka misy olona hoa manao ny ataony de mety ny hafa ny voatonontonona ka no mety ho voatonontonona ao anatin'izany resaka zany dia tena hoe tena akamo akaiky ary fampitondra ohatran'ny mpirahalahy mihitsy ary mpirahalahy menala. Za moa niala tsiny hoe mety ho voatonona ny anaranao ry zandry fa am'ty zavatra ty aho zany hisafidy tsy hanonona ary hiezaky ny tena fohy mihitsy hiteny fohy momba an'le izy mba ahafahan'le olona mahatsapa hoe mety hirefitra ihany aho raha hitohy zany resaka zany satria rehefa manao an'itony asa itony ianao de ny zavatra tsy maintsy anananao voalohany dia ny renseignement. Rehefa mitondra firenena ianao ka tsy voamaitrizenao ny renseignements généraux, anananao fiche d'information na fiche de renseignement par personne amin'ny olona zay mety éventuel hoe hanimba zavatra na hoe ilaina koa ny fanampiany amin'ny asa noho ny fampandrosoana ny asa entina amin'ny firenena na olona hoe mety hanapotika ny tsy hanimba ny fampandrosoana ny firenena ihany koa dia mila manana an'izay atao hoe fiche de renseignement na fiche d'information ana olona izay ny mpitondra zany. Maika moa fa hoe raha miteny ianao hoe journaliste d'investigation de vao maika automatika be zany fantatro marina zany eritiny. Non, tsy ingénieur agronome, mety nanao ingénierat izy taty aoriana angambany eritina fa raha tsy diso aho docteur en géographie rurale izy satria zay no nampianariny anay tam'izay tao amin'ny université madame Rakotoarisoa Jacqueline. Tsara tarehy mahafatifaty tsotra be iny izy ary mahafinaritra mihitsy na ny fomba fifandraisana aminy ary ka possible izy raha ohatra hoe ingénieur agronome directrice de département rizicole atao amin'ny FOFIFA, tena possible zany. Ray spécialisation nareo thèse de inona kany nataonao eritiny? Mahafinaritra zany. Maro ny olona nahatafitain professeur Rakotoarisoa Jacqueline, tena miteny anareo maro. Ka le mivadika moa le resaka zany fa miala tsiny
Raha ohatra anao zany ny teninao anona hoe journaliste d'investigation nefany tsy anananao renseignement. Za zao de gaga misy raha naman'izay ao anatina réseau ana renseignements généraux. De rehefa niresaka taminy de zao no navaliny anahy hoe: "Manahirana hozy izy fa tsy fantatrao zay mety ho relation'reo olona reo ka alao hozy izy tsy mijabaka am'zany." De lasa saina aho, fa le bandy ty ve ao anatin'ny renseignements généraux sa tsy ao? Ianao raha ao anatina servisina renseignements généraux zany a, tonga dia rehefa mangataka aminao ny lehibe hoe anaovy fiche de renseignement am'ty olona ity, de raha ohatra nefa le izy olona malaza, olona ohatran'zany ka tsy anananao, dikan'izany tsy manao ny asanao ianao. Amiko zany a. Za zany no mpitondra hoe omeo anah kely hoe ny fiche de renseignement technique, politique, social et économique an'ity olona ity, ka raha tsy anananao zay de midika zay fa tsy manao ny asanao anao fa inona no ataonao ambony birao eo fotsiny. Zay le izy zany ka raha manao an'itony asa itony ny tena zany a, dia tsy maintsy manana fiche de renseignement. Ho ana olona. Io tsisy hoe androany izy tsy important fa manodidina anao eo de mila ary tena ilaina ny ananana ny fiche de renseignement. Voalohany indrindra ahafahanao mi-cerner ny personnalité an'le olona. Io tsy voatery hoe ny renseignement négatif, tsy voatery hoe négatif mety ho positif. Mety ho positif ary mila mahalala manao analyse na information sy renseignement koa ianao rehefa omen'olona renseignement zany. Ka eo mihitsy no manahirana an'le zavatra satria misy menaky ny aina zay mbola kely mety ho tafiditra ao anatin'itony resaka itony, de ilaina fifanajana ihany na de hoe miresaka amin'ny olona, tsy vanimbany teo tsara ianao, misafidy aho hoe alao manaja tena fa kely ohatran'iny fotsiny no resahana, ahafahan'le olona mahalala hoe mety ho sahirana raha mitohy io zavatra io. Fa ny olona ohatran'ireny moa zany efa sauvage, efa tsy azonao eritreretina ny quand vous parlez à une folle sinon à un fou, il vaut mieux se retirer parce que vous allez vous y mettre aussi dans leur folie et dans leur connerie. Tsy hoe manaja teny zany fa alao ny endry mody voky izy ny fitenenana fa ny adala misesika ihany. De aleo ohatran'izay ampidiritsika ny antsefatsefany eny, c'est-à-dire c'est un truc qui n'a aucune importance parce que na nareo ary angamba tsy hoe ino no tsy ampahitam-poro anao na nareo na izaho koa. Au contraire, raha olona no mifoha amin'ny fito maraina manoratra manao opération médiatique hanapotehana ny filoriram-pitondrana, c'est positif zany amiko. C'est plus que positif. J'arrive à déranger, à prendre part dans la vie des gens très tôt le matin, à un jour de repos. Un jour de sabbat hozy izy ny israelianina zay. Ny israelianina rehefa tonga ny zoma io tsisy n'inona azo atao aminy. Ny arabo rehefa tonga ny zoma tsisy n'inona azo atao aminy ary ny zoma ny alahady ry zareo. Ary raha ohatra filoriram-pitondrana no mahavita zany hoe manosika olona handray telefaonina de mitendry clavier de mitendry eo, c'est plus que positif parce que oui, pasteur Andriamandrato zao hoe il faut jamais désespérer hozy izy. Les gens vous salissent. Les gens vous salissent, ils parlent de vous en bien ou en mal, mais au moins on parle de vous. Aza adino zay hozy izy. Rehefa manao politique, au moins on parle de vous. Ka ny tiako
tiako tenenina eto zao de tony zao de misy olona miditra zany hoe Jean Manal, mena ihany ny mpanaraka an'le alika maty ty fa kay mpisoloky tsy vanina. De hitanao am'zany zany hoe satria ny situation am'zao fotoana zao manko tena hoe ao anatina période charnière tsika zao ary manomboka ame mazava amin'ny malagasy ny lalana andehanana. Ka hany ka marary mihitsy ny fonony voatonontonona sy ny voasakatsakana ary voailikilika amin'ny zavatra ataony, amin'itony zavatra itony. Marary mihitsy ny fony ary pour vous dire hoe vous vous réveillez un dimanche et vous parlez de Fleury à 7 heures du matin, il faut le faire quand même, hein. Il faut le faire. Donc voilà quoi. On va parler de ny aferatsika hoe miozongozona ny fitondran'ny Andry Rajoelina. Zao a, rehefa tena mandinika tsika sy mijery sy mitazana dia mahita hoe tiraillé de partout les pouvoirs an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Mahita zany hoe ny renseignement tonga eto am-pelatanako dia manome ana plusieurs foyers, au minimum 2 ana organisation de coup d'état. Minimum anankiroa ao ny coup d'état avy amina député zay mieritreritra fa mety possible azony atao ny handombaka ny fitondrana ary mila vola be izy anaovana an'izany. Ao ny coup d'état miainga avy amina olona akaiky ary de manière vraiment insipide no fanaovana an'izany coup d'état zany. Mode opératoire nampiasaina tamin'ny andron'ny Ravalomanana, Marc no miasa am'izao fotoana zao. Zany hoe rehefa nisy olona nataony Marc Ravalomanana hoe fatina alika iny, tandremo iny, dia tsy heno mihitsy io rangahy io. Ary nanomboka tsy hita intsony teo akaikin'ny Ravalomanana fa rehefa tonga ny coup d'état 2009 de mipoitra ary mivoaka tao anaty fanginana io rangahy io. Je ne parle pas de Ratsirahonana, azafady. Je ne parle pas de Ratsirahonana. C'est quelqu'un qui est plutôt qui intervenait sur le plan financier, sponsorisé, tafiditra amin'ny anarana 12 nanome vola tamin'ny andron'ny fitondrana nanonganana any Marc Ravalomanana zay niorganiseny Andry Rajoelina sy ny fomaniteny Andry Rajoelina sy ireo olona 12 reo. Am'izao fotoana zao mahita io olona io fa voatotohana ny ari-karena zay tokony hiditra aminy. Satria tena tsy tatiny olona io ary tsy zakany vavoniny mihitsy ny nampidirana ny Edgar Razafindrava tao anatina gouvernemanta. Fa raha hoe tany amin'ny ministeran'ny on va dire hoe agriculture mety tsy de nanahirana azy, na hoe travaux publics mety tsy de nanahirana azy angamba. Fa tena hoe ato anatin'le commerce mihitsy nampidirina industrie nga Edgar Razafindrava de tena tsy zakany vavoniny io rangahy io. Taddio fa nilatsaka ny veto rehefa tonga tam'izany andro hoe Edgar no tohanany napara na ny TGV tam'izany andro
lany tamin'ny fomba ofisialy. Mibahana ary il avait usé de tout son poids pour stopper la venue d'Edgar à la présidence à l'époque, en disant: je ne donne pas de financement, je ne donne pas d'argent s'il s'avère que. Oui, bien sûr. Non, c'est plutôt le contraire. Io olona io niprésenté an-draha zao tamin'ny andro rajolona. S'il s'avère que Edgar soit le candidat officiel et unique de ma part. Lokedra namana ny vola. Zaho nefa ny Edgar ao anatin'ny fitondrana. Tsy tatiny vavony le anankiray mpanao gazety indray ty, satria mety anakobana ampifoa ny afera Villa Elisabeth, ny fampidirana an'i Ramatoa Sophie Ratsiraka ao anaty gouvernement. Dikan'izany miakatra manomboka miakatra zany ny niveau politikan'ny Ramatoa Ratsiraka Sophie, dikan'izany lobbying matanjaka zany, force matanjaka zany. On s'attaque pas facilement à une ministre zay tsy fantatrao inona mety dossier-ny olona io hatreto. Fa ny resaka Villa Elisabeth aloha de ny opinion rehetra malala hoe nisy zavatra tao ary nisy koa tsy nanjary tao, ary izay zavatra zay anisan'ny hoe comme si c'était une trahison pour ce gars-là, le fait d'avoir nommé, intégré Sophie Ratsiraka dans le pouvoir. Ni opposition, à défaut de moyens logistiques, financiers, humains, satria samby mahita daholo ny rehetrarehetra fa tsy mahatarika olona na aty à Frantsa aza ny opposition type RMDM diaspora na ny RMDM Madagasikara. Satria raha ny maly fotsiny zao de mahita ianao mifanatonatona ary maka fotoana amin'ny tenako zao anisan'ny hoe team mahery vaika navoto patokisana tamin'izany andro, tamin'izany alina, tamin'izany mandany andro alina ho an'ny Ngiaravalomanana tamin'izany. Fa rehefa tonga teo ry zareo de eo vao samy mitaitra hoe ay ve tsika efa aty daholo e, ay ve ianao efa aty e. De eo zany no zay zavatra hoe ny opposition tsy mahavita ary tsy mieritreritra akory ny hanao coup d'état, faute de moyens, et faute de moyens humains, faute de moyens financiers, faute de moyens logistiques. Ary izay zavatra iny nefany nohon'le force tsy ampy opposition zay de lasa tafiditra, ary d'autant plus tsy opposition intelligente le izy fa opposition plutôt, on va dire hoe qui s'accroche à toutes les occasions. Tsy manana vision izy, tsy manana focus izy. Le seul focus qu'ils ont, c'est d'enlever Andry Rajoelina le pouvoir, c'est tout. Et ça il n'y a aucune idéologie qui vient derrière. Ary io mampandringa an'le tolona satria ny manala ny Andry Rajoelina ozy ny olona tsisy dikany, fa ny anala ny Ravalomanana koa aveo mety ho enjana be. De eo zany le fandehan'le raharaha hoe lasa tafiditra ao anatin'le mouvement manipulateur na manipulatoire le opposition. De mipoitra ny dossier Lalatina de misakorosy amin'iny aloha le opposition ponctuellement, de nohon'ny olona fotsiny. Mipoitra ny dossier Tsiliva de misakorosy amin'iny ndray, zany hoe miandry vato latsaka fotsiny zany reto opposition reto
fa tsisy zavatra hoe planifié stratégiquement na politiquement na horizon mety fixé hoe zao no horizon tokony eritreretina anjany Madagasikara zany, fa lasa torapo par événement mitranga. Zay le izy. Anika na fleurir Kotomalaly zao raha hoe efa niteny tsy indray mandeha na indroa ny teny zany, fa mbola misy olona foana zany de mahay vandoa. Io zany le VS KV io, mieritreritra ary mandoto ny information na ny renseignement hoe ho avy eo na handray fitondrana zany fleurir Kotomalaly zany, efa niteny ça m'intéresse pas. Tsy nanana occasion maro noho izany nareo raha ohatra hoe niditra tamin'izany rehetra hoe fanjakana zany. Mbola velona daholo i ankoatran'ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier sy ny professeur Albert Zafy raha ny eritreritra an'izany no tenako tompoko. Bon, mizongozona amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Motifa voalohany, Andry Rajoelina manana député maro indrindra ao anatin'ny assemblée. Misy groupena député ao miaraka amin'itony député sadasada, tsy fantatra hoe ahoana na ahoana, zay mieritreritra sy miketrika coup d'état. Reny rehefa mandeha mieritreritra ny Andry Rajoelina hoe tsy de problème zany amin'izao fotoana izao. C'est vrai, fa ny zavatra gravy, ny tena gravy amin'ny malagasy de mahay mitambatra ao anatin'ny faharatsiana. Mora ho amin'ny malagasy ratsy loha zany, mora ho amin'ny malagasy ratsy saina, mora ho amin'ny malagasy ratsy taiza no miaraka ao anatin'ny tanjona diso ka lasa mahatonga any amin'ny fanapotehana ny firenena. Jereo tsara ny ralliement an'ny syndicat ny mpanao gazety. Ao anatin'izay zavatra isaky miseho na surtout ty kala Latina Rakotondrazafy ty amin'ireto mpanao politika machiavélique mampiasa vola. Tokony fantatritsika rehetra hoe araky ny teneniko teo hoe lotika be le anankiray nidiran'le Edgar, zay nampidiry ny Andry tao anaty pouvoir, pour qu'il puisse dire hoe il est devenu incontrôlable. Il faut y réfléchir. Zay le terme. Il faut y réfléchir et agir. Raha ilainareo de hoe izy aby no anatin'ireo de azoko tononona pamparipahy. Ary avertissement omeko anao Andriamatoa Andry Rajoelina de zao. Moramora ve zany hoe misy zavatra mitranga eny Ivato? Au contraire tokony afeninareo mapara na ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Mpanao gazety ny Viva toko. Mpanao gazety ny Viva no miantso mercenaire politika anankiray ary mamoaka an'le izy avy eo ho hitapoko hitam-pirenena. Mandinika anao zany Andriamatoa Andry Rajoelina, fiza moa zany mampiasa an'io mpanao gazetinao Viva io ka andeha hiantso olona mpanamoly ery? Iza moa zany mampiasa an'io mpanamoly io ao anatin'ny gouvernemanta na hoe amin'ny olona eo akaikinao? Fa maninona io olona io jamais tsy manaratsy an'ny père bleu? Maninona ty mpanao gazety anankiray? Ty mpanao gazety anankiray tsy mahasahy mikitika akory na ny volomason'ny vato boloa?
ho sahirana amin'ny malagasy raha ohatra hoe ho avy indray maraina, satria teneniko koa ny malagasy indrindraindrindra mpanohatra amin'izao fotoana izao dia afaka miaraka amin'ny zavatra ratsy. Efa nitrangy zany tamin'ny resaka 370 député, sao de lazaina indray aho hoe mamorona eto. Efa nitrangy zany tamin'ny 73 député tompoko. Lesona ngeda-be no nahazo any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina iny, ary na izy voto eo amin'ny faratony ary, il n'a pas eu le temps de se remettre. Parce que lui-même autour de lui, il s'est dit, iza ny olona ambadika isaka sisa manodidina raha izao ny zava-mitranga. Sarotra ho an'ny malagasy ny eritreritra an'izany hoe iny zany voatsoka ary vitana mouvement populaire Andriamatoa Andry Rajoelina dia olona mivaty bleu ihany mipetraka eo. Ary ny totany amin'izay fotoana izay ary anenina tongotra aman-tanana dia ny mpanohatra amin'izao fotoana izao. Ary ho afa-baraka amin'ny vahoaka hoe ainareo tsisy saina fa manipulen'ny olona fotsiny. Marina fa miresaka momba ny afera lalatiana. Marina fa iresaka momba ny afera Tsiliva. Marina fa mila miala i Andry Rajoelina sy ny tropiny. Zao mila opposition atokisana fa anandratra tsara, anandratra tokoa. Tsy maninona indramiko le tenin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe isiny ny fisandratana tsara kokoa ary aingana manadio tanteraka ny paysage politika sale maloto ao amin'ny firenena, izay lalan'izay no lalana tsara indrindra. Fa tsy hoe hitandry ralahy fa tsy ho tafy ty ankiray ty dia iny miara-mirona ary kialarika dia verina case de départ indray avy eo. Ary ireo opposition ireo ihany rehefa tsy tafiditra ao anaty gouvernement, satria sarotra ihany ny eritreritra an'izany hoe apiditra amin'ny VSKV ao anaty gouvernement zany. Sarotra ihany ny apiditra an'izany atao hoe apiditra ny olon-davalomana ao anaty gouvernement zany, ny miaramila any am-paosiny ralahy, ny vola any am-paosiny. Ireto tsy mazaka olona firy, tsy manana poids politika koa zany, fa manipulena hiaraka amin'ny vahoaka maromaro. Tsisy dikany amindreo manofa ary manome vola 100 000 par personne, 10 000 personnes mindrotsaka eny an-dalambe. Ny miaramila efa vao maîtriser tsy mitifitra laisany ary ray maso valo dia vita Andry Rajoelina amin'izay. Tsy ampy 2 andro 3 andro mangataka anao zay hiala dia vita amin'izay fotoana izay. Soi-disant c'est l'opposition qui est devant, mais c'est une autre force machiavélique qui est derrière. Dès l'instant mieritreritra ny démission nga Andry Rajoelina amin'izay fotoana izay satria mafy be ny pression. Midina an-dalambe ny vahoaka matapitrisany satria izay koa ny aspiration ny vahoaka. Machiavélique ilay izy dia voatery tsy maintsy miala i Andry Rajoelina ary zalahy ihany ny mametraka hoe ity ny olona hitondra ny transition. Misy dikany ngeda be ny fahanginan'ny président amintsika miteny zao. Misy dikany be dia be mihitsy tompoko. Raha ilaina ny midétailler an'izany dia détailleko tompoko, tsy olana. Je ne suis redevable à personne. Tsika tsara zay ao anatin'izay zavatra dia misy manipulation goavana ary tokony hametraka fanontaniana hoe iza na groupe-niza no mety havita coup d'état zany ao Madagasikara. Ny député amin'ny alalan'ny fanondranana volamena
illicite. Mieritreritra manko tsika hoe tsisy volamena lasa tamin'ny fakomaly iny. Non tompoko. Teraka ady-hevitra be io resaka volamena io amintsika miteny zao. Hoe fa nahoana rehefa côtier no mitondra sy mamoaka volamena dia enjehana ary aboridana ohatran'io. Fetsibetsiliva natao atry satria efa fantany hoe za moa kay bandiny sisiny côtier mila mitandrina satria mety zany faran'ny rihatra eto le rony rehetra efa lasa. De mieritreritra daholo le opinion tsy mandinika hoe tsy liva zany no saika hanao tentation. Raha olona hanao tentation zavatra maloto zany tompoko, sur le coup za de nieritreritra hoe tena nanao ty tsy livo ty. Fa tsy maintsy manadiady rehefa manao zavatra tompoko raha malagasy eo. Tsy maintsy manadiady ianao ary mba lelafiko mihitsy mifaladianao aza mandray zavatra ambolony fotsiny. Nanoana ny saiko ary ny analiziko le hoe aleoko ty filmena mba tsy hisian'ny zavatra folaitra eto. De ny filmena nga tsy liva le izy ny tenany mihitsy. Vitsy ngamba zany hoe je vais assassiner quelqu'un. Sauf hoe serial killer ianao. De filmeko le famonoko an'le olona de zay ihany no mamoaka azy avy eo. Fa le gars il est pas fou. Il savait hoe bandiny sisiny député avy any amin'ny sisiny mora an'ireto bandy reto ny anapotika anahy. Fa aleoko ty tonga de filmena. Tsisy olona ka andeha hanao hoe trafic ka izy ihany ny filmena izy. Soyez logique. De mipetaka ho azy le izy avy eo 12 kilo 300, c'est faux. Et il y a un renseignement complètement erroné et volontairement erroné. Ava izy reny zavatra reny no mivoaka. Avany amin'ny manipulateur d'information. Tsy 12 kilo 300 tompoko. Ary raha ohatra hoe teo anatin'le filmena efa vita scannerany ny valiziny tsy liva. Tokony ho fantatritsika zany. Fa zao jereny tsy liva rehetra bandy rehetra efa lasa. Izy mimena problème. Je vais m'énerver hozy izy. Ary zay toetra izay no afantaran'ny reto bandy reto hoe ny bandy avy any amin'ny faritra ils sont faciles à conditionner. Il suffit de les provoquer de les gens ils s'énervent. Satria ireo bandy reto tsotra be. Nitezaina tamin'ny fahatsorana zafikelina pasitera zany tsy livo zany. Ary na niantso anazy ary za androany de antony Malaimbandy sy Morondava izy mbola avy mivavaka tsy azoko. Nanazava ny zavatra nitranga rehefa nanontaniako koa reto lanceur d'alerte tokony ho fantatrareo aloha fa ny lanceur d'alerte ny lancé hoe hiditra ao anatina avion ohatran'izao raha soa Marimaka sy ry tsy vahiny sy ry tsy liva mila fohena complètement et en détail io avion io. Ary ny fohy atao amin'io tsy hoe izy mivoaka ny contrôle sous-douane fa izy tafakatra eny ambonin'ny avion satria ao le zavatra amin'izay fotoana zay. Nisy ve zay? Toetrany tsy nisy Izay ny nampatonga ny izy tsy maintsy nilancé ny fleurira Kodimalala hoe misy an'izao. Misy an'izao. Zao. Io no proof anankiray mitohaka amin'ny tendrany hoe grave le zavatra mitranga. Ireto olona mandeha mivoaka sy mandeha dia atahorana ihany zany raha soa Marimaky zany ho an'ireto miasa eny vato sy ny douane. Tokony ho fantatra hoe iza no nametraka ny DG ny douane. Force an'iza ary groupin'iza. Pierre Bleu. Fa naninona ny namevany na ny endry rasoa Marimaka sy raha tsy vahiny. Fa tsy liva ny nazo loza. Satria ny antony de tsotra be. Io rangahy io ny tompon'ny monopole ny exportation
illicita ny volamena. Very tsotra be raha vao mieritreritra ianao an'izany atao hoe fanoranana volamena dia tsisy sentiment ny vato raha tsy eo anatin'ilay zaony ianao. Izy ny tompony vato tompoko. Ny contrôle sy ny sûreté eo dia anazy. Malgré zany ny action nataon'ny lanceur d'alerte atsika hoe misy an'izao monsieur Fleury, misy an'izao sy ny karazany, dia misaisira ny fanjakana ny tena amin'izany fa mbola nisy ihany olona tafaporitsaka. Ny lalàna ny Dubai dia 25 kilos par personne. Ka na ho any Abu Dhabi ary ianao dia misy mpividy koa any 25 kilos par personne. Firy izy ny manam-pahefana atao anatin'io avion io? Firy ny karana lasa tao? Ary le mode opératoire tena mitovy tanteraka tamin'le mode opératoire tamin'ny andanan'ny le député anankiray. Izy zany ny ambadika ny zavatra rehetra zany. Misy karana anankiray. Fa io karana io tsy maintsy mandoa any amin'ny tompony monopole. Ary amin'izao fotoana izao tsika amin'ny teny izao dia nidina ambany be mihitsy ny vidin'ny volamena noho izay le Reinazy zay, taka ny vidin'ny Nivani. Misy le Reinazy satria zalahy ihany manao ny exportation unique et seul, donc monopole total. Dia tsy m'intéressé ny hafa intsony manao volamena dia lasa nidina be ny vidiny dia azahoan-drahalahy tombony PDB. Anika mivoaka amin'ny feo hoe izy ity moa zany rehefa izay côté ny manao an'izy dia grave be tahaka ny nataonareo amin'ny Brice iny, ministra Brice iny. Tadiova ny média sy ny opposition manipulé, tsy mahafantatra akory ny opposition hoe zaty iny manipulé. Rehefa natao ny fanadihadiana momba an'ika Brice, tsisy ninona akory mbola décidé momba anazy. Donc mbola ao zany le atao hoe présomption d'innocence fa niteren'ika Brice démission. Nakarary côté iny tompoko. Ary tena mbola ao anatin'ny aretina makarary ny fony mihitsy hoe fa maninona rehefa olonay dia atao an'izao. Lasa koa nitranga koa ny amin'ny ministre ny intérieur. Satria misy force anankiray avy ato ambadika zany. Zay olona akaikin'ny Andry Rajoelina miteny hoe il n'est plus contrôlable, il faut réfléchir, il faut agir et vite. Donc mandeha le coup d'état, misy le manipulation facile. Dia eritreritry reto opposition hoe raha mimba ny Andry Rajoelina ka nizaniza manonga anazy eo dia ao anaty gouvernement tsika que nini foutaise. Za aloha tsy mieritreritra zany parce que je ne m'intéresse pas à être nommé dans un gouvernement. Velona tsara amin'ny fiainako inona nirariko an'izany. Non. Tsy andeha hitolona mihitsy ka hieritreritra plasy ohatran'ny sasany. Matoa ianao miditra amin'izany atao hoe politique. Je garde mon statut de journaliste. Dia eo mihitsy izy hoe grave anie zany ataon'ny ralahy zany tena mbola mafy le sary tena mbola lavitra ny lalàn'ny Fleury. Ialana hiteny an'izany ary tsy azon'ilay malagasy akory hoe aiza ny tianao tenenina raha zokony be fa ohatran'ny misangojongojo be izy zany. Petahanao le opposition nefany le fitondrana koa ohatran'ny manakana koa ianao tsy isian'le coup d'état. Fenao indray miteny any Andry Rajoelina zao. Miala tsiny tompoko, miala tsiny tompoko. Ny renseignement eo am-pelatanako ny meko anareo. Jara anareo ny mandinika. Oui.
Tsy problemantsika anie zany resaka lalatiny zany. Roany andro rajolany izay ny tena lehibe indrindra. Roay rangaha. Miala koa ianao. De aleo raisin'ny miaramila ny fitondrana. Zany présidansena zany Andriamatoa Andry Rajoelina efa any am-paosin'ny olona zany. Efa any am-paosin'ny olona zany. Oui. Raha eritreritra zany ianao io. Raha eritreritra ianao hoe mipetraka sy milamina amin'ny fitondranao. Vous allez casser votre tête contre un mur en béton. Ireo bandireo fa zatra ary tena rôde amin'ny resaka fanonganam-panjakana. Ireo bandireo fa zatra ary rôde, tena rôde amin'izany atao hoe diabolisation. Ireo bandireo fa zatra ary tena rôde amin'izany atao hoe manipulation. Tsy adalàna valonana ny mangina to. Kopy izy. Efa nahazo azo zavatra mitranga zao izy. Ary ny zavatra mitranga dia zao. Nandeha tany amin'ny tsy falehy ny firenena. Misy manipulation ty zavatra ty. Solution. C'est bien beau de dire étaler et étayer la situation. Solution unique ho Andravalomanana, ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina, pour qu'il puisse maîtriser, et encore, c'est pas trop tard. Je pense, mieritreritra ary mihina hoe tsy tara ny manokatra ary mametraka fampidiniana miaraka amin'ny opposition izay eo atoerana aloha. Efa nanonona Marc Ravalomanana, ery Rajaonarimampianina, ary efa misy olona miakatra koa izay tsy ho voasakanao mihitsy ny fivoarany ny olona manaraka azy eo amin'ny firenena dia Andriamatoa sy teny. Tsy ilaina akory mifanena amin'izany ny ajo Andriananarivelo zany, tsy manana forsa politika zany. Ary ampiko anankiray fa 5 andraso ery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, sy teny Andrianasolonieko. Tsara ho fantatrareo fa sy teny midro. Taranak'Andriana avy eny Ambohimanga izy iny ho anareo izay tsy mahalala. Ary teo no nahatonga anay roa lahy tsy maintsy namitra-pihavanana, mifamitram-pihavanana satria ny ray aman-dreny no niteny hiady samy amin'ny fiaviana iray ve nareo, samy havara-drano nareo. Tonga saina be tamin'izay. Marina ve zany? Oui, manana fasana eny Ambohimanga ary sy teny Andrianasolonieko. Ilaina mihaino olon-dehibe ery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, sy teny Andrianasolonieko. Ratsirahonana lalana Orbera. Ninona teneninao tsy azonao sakanana amin'izany ny fisiany lala Norbert lala Ratsirahonana, satria zao no teneniko anao. Efa mitsingila hely ray aman-dreny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena conseil au nom de notre nation, pour l'intérêt national, ny tenenako an'izany zavatra zany. Tsy mieritreritra akory fleurir Kotomalala, angataka vola aminao na angataka plasy aminao hoe meo plasy Andry Rajoelina. Non, et ça c'est jamais. Tsy mbola nisy olona nataona Kotomalala an'izany. Ny nanaovako an'izany dia Andriamatoa ery Rajaonarimampianina tokana ihany. Satria nitsapako anazy hoe tena mpinamana tokoa ve zay. Efa nazavaina io taty aoriana hoe ianona no nisabote anao. Ary tonga dia nametraka hoe tandremo ny président. Voapirofo amin'izao fotoana izao izy, ay ozy izy ry zalahy tamin-dralahy no tokony mitandrina fa tsy taminao. Mbola velona Andriamatoa ery Rajaonarimampianina. Ay tamin-dralahy no tokony mitandrina ozy izy fa tsy taminao satria
jereo zalahy lasa kandida ary jereo ny sasany masamy teny mihitsy hoe tsy namely tao. Oui, c'est ça la politique. Trop tard, mais bon, c'est déjà fait. Zay le izy. Averiko, sokafy ny sehatry ny fifampidiniana efa nety io tamin'ny andron'ny Rivo Rakotovao nitondra. Fa ny zavatra tena feno fahendrena indrindra ary zay nampatonga ny Ratsiraka Didier tsy ao manko izy hananatra anao ka hiteny anao de mijoro. Ny fahendrena lehibe indrindra de mi-anticiper an'izany atao hoe grosse crise na hoe coup d'état zany. Fa maninona mihitsy Ratsirahonana tena nitolona be ho anao. Tsisy ny Ratsirahonana ao anaty gouvernemanta-na iray ary. Inona mba zavatra vita amin'ny ady taminao? Seulement mahafantatra ny secret anao izy. Ny ady raha lasa opposition, sahako migarantiranao fa tsy mahazo 2% akory iny amin'ny élection. Lalatiana raha manenjika anao aty ivelany, sahako miteny anao fa tsy ilain'ny opposition akory izy. Sokafy ny fitondrana tompoko, mifandraisa tanana amin'ny fahavalonao ao anatin'ny soratra masina zany. Misy dossier-nao navoaka ny ray alina angalatra. Tsy ray ary fa Cool TV ry monsieur izy ty izy teo. Lasa manao désinformation indray anao. Cool TV efa tamin'ny 2020 iny. Sokafy de mbola tsy voatery satria na ianao zao ary ane tratran'izany. Rehefa tena mipongatra ary tonga ny forsa hoe io fa nidina an-dalambe ny vahoaka de tsisy négociation azo atao intsony amin'izay. Vaivay. Vita. Ianao zao nanao an'izany. Ndresaka tsika mianana. Ekeo premier ministre io. Izy ianao hoe non. Ce jour-là, par rapport amin'ny objectif anao hoe tonga de afaka fitondrana, de vous aviez raison. Vous aviez raison. Fa zao teneniko anao. Tranga izy io zao. Ekeo ny fanokafana ny fitondrana. Tsy voatery olona ratsy daholo. Ny olona miaraka amin'ny Hera Rajaonarimampianina sy Marc Ravalomanana. Tena miteny anao an'izany hoe misy tsara ao. Tsy voatery olona ratsy daholo koa rehefa hoe miaraka amin'ny Mapara. Fa mba ialana ny tsy hivilian'ny firenena any amin'izany atao hoe fampitehana. Satria potika ny vania, potika ny lalana, potika ny ledsi, potika ny volamena. Izy daholo ny dénominateur commun zany, olona ray. Tsy voasakana ny fiakaran'ny vidin'entana ao Madagasikara. Izy daholo ny dénominateur commun zany. Ny business tsy maintsy harcelena ary raketena. Izy daholo ny dénominateur commun zany. Il est temps que vous vous séparez de tous ces poids. 2023 ou pas. Satria ho andeha ho an'ny amin'ny tsy fandehan'ny firenena. Anahirana ny eritreritra zany hoe miary Paul de zaka ihany ny tonga eo. Bonnet blanc, blanc bonnet. Tena toro-kevitra hoe ny eritreritra zany tena nandinika aho e. Ary zay moa zany tena hoe raha ohatra ianao zany karazan'olona tsy intéressé amina resaka hoe aka-toerana politika zany na poste politika zany de tena misofrira ianao. Satria ny important aminao de ny fandrosoany le firenena. Androsany amin'ny tokony alehany. Ary ny olona visionnaire de mahita ny zavatra mitranga sady plus tard. Tsy mandoka tena tompoko. Mialatsiny tsy mandoka tena fa ny zavatra efa mba niteneniko hatramin'izay de ohatran'ny tomba nitsanga daholo ihany Ohatran'ny mba nitsanga daholo ihany
Andro sabotsy manao rami zay miaraka amin'le zobaviko zay any Ambobao eny talata maty. Da tiako manko manao rami io indraindray. Amin'ny efatra io. Mivoaka ny vaovao hoe ory nidindra Valomanana hono ny Viva, nakatony Ravalomanana hono ny Viva. Tonga de niteny hoe vita Ravalomanana tam'izay andro. Toy izy le zobaviko hoe zaho mihitsy niteneniny. Izy manko zokibeako zany, taizana koa zobaviko io. Aiza koa nahavy tany tikotra koa de mba miteniteny foana ozy, tikotra ozy. Tikotra koa de mba miteniteny foana, aiza nahavitanareo analan-Ravalo zany, vita Ravalo. Après une semaine 10 jours izy niandry, tena marina ny tenin'ny tikotra, vita Ravalo. Ity zavatra ity indray 2017 de efa niteny. Novoriako tao amin'ny Panorama ny olona nanaraka anahy, efajato mahery izy ny tao. Ny olona nanohana anahy tamin'ny 2012 zany. Hatrany amin'ny faritra tonga tao. I Andry Rajoelina ho no lany eo. Za nohatra ny Andry Rajoelina fa ianareo mekotro-drano daholo izy ity anaraka ny Andry Rajoelina, tsisy ôry, tsisy ôra, tsisy hoaihoai, safidy politika io, tsy mahavita azy zao satria raha ilatsaka ka hanao kandida ao lany vola fotsiny ao. Tiako ho fantatrareo zany ary zay niantso maika eto. Tamin'io zany ny mpanao gazety nieritreritra hoe ilatsaka angambo le ry matoa nampianatra an'ireto olon'reto de censurena, tsy navoaka aina aman-jery taizataiza mihitsy censurendrelahy iteniko io hoe Angalabato Andry Rajoelina ny atongavany ao amin'ny izy teo ao natongavany ao anatin'ny fitondrana Angalabato izy. Ka raha tsy mataty nareo krizy zay hitranga be eto satria i Andry Rajoelina dia mpanapotika firenena dia midira manompo an'i Andry Rajoelina teny zao. Be ny oloko mpiara-miasa tamiko, mpiara-mitolona amiko lasa tany. Tatra marina ihany avy ao tonga ny 2019. Tamin'izany manko de i Andry Rajoelina ary mampiana ve de anaiky an'izany? Ino raha tsy manana zavatra be dia be ho tantaraina eto aho satria mety hampigadra anahy. Tamin'izany fotoan'izany 2018 rehefa nisy ny fihaonana fanondroany tany Tamatavy de efa nanomboka nivoaka ny hoe misy fitaovam-piadiana entina roplan, entina avion privé de tonga de taonina amin'ny helikoptera miala avy any Vaomara. Entina sambo manko de taonina amin'ny helikoptera miala avy any Vaomara. Anisy zany to. Fitaovam-piadiana mifono sachet. Rehefa nazavana an'izany ny olona teo akaikin'ny Andriamatoa Rajaonarimampiana de zao no nolazainy. Tsy possible zany monsieur Fleury. Tsy possible zany, faut maîtriser ny territoire. Bon, tsy niteny tsy niassista. Ianao anareo moa zany zao ny tompon'ny fitondrana ka. Tsy eny diso aho. Io am'izay ohatra teo Mahamasina nilazaiko misy conteneur miafina ao amin'ny douane ao Antanimena, misy tomobile blindé ao. Tokony savain'ny fanjakana. Sinobena ny information sy ny renseignement. De zay koa ngamba mety hitranga amin'izao fotoan'izao. Satria hoe mahamenatra satria tenenin'le République ny anaraka ny conseil Fleury hoe raisy tanana ary mifandraisa mifampidiny amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, Ery Rajaonarimampianina, Ratsirahonana, Norbert Lalala sy teny Andrinasolo Neko. Raha ilaina hitarina kely dia pasteur Tendrazanarivelo mba hijerena ny lalana hitondrana ny firenena. Azo atao mametraka système extra
constitutionnel rehefa ifanarahana nasakay masika ozy indray aman-dreny ratsirak'izay hoanina ihany apetrao ny conseil des sages apetrao ao reo olona reo de zarao ny quelque ministère avy amin'ireo olona reo honnête zany proposition zany parce que za na ho proposenao raha hoe monsieur Fleury tonton zay manko fetsona tonton andao ianao atao ambassadeur ça ne m'intéresse pas andao ianao atao député any France non tsy m'intéresse à partir du moment manao an'izay de tonga de tsy manao an'ity émission ty intsony de very ary ohatrany namitaka an'ireto olona nanaraka anahy tsy maintsy mihera ary tsy maintsy miteny amin'ireo olona reo apahy be maso hoe nomeny Andry Rajoelina ambassadeur hono ny mpanomponareo tonga de ho pareny ny mahazo ahy eto tena samy teny anao tsy maintsy mametraka zavatra tombona amin'ny alalan'ny fifanarahana ianao Andriamatoa Andry Rajoelina et c'est ça qui fait que les grands ils sont grands parce qu'ils savent concéder ils savent perdre même bien avant que les gens y pensent oui tu vas perdre mon ami il sait déjà qu'il va perdre et pour ne pas rater ce genre de coaching je vous conseille vivement monsieur le président de le suivre janonony hoe Pierre Bleu ve de havitany amadika zao raha miseha betsaka ny nataony Ravalomanana ho an'ny Pierre Bleu fa tany Pierre Bleu de efa navita an'izany hoe ialà indray de pehiko la io Ravalomanana mbola velo Ravalomanana Antaniso marina ve zany niaraka taminao ve Pierre Bleu niaraka tolona taminao ve izy tamin'ny nametrahana ny 2002 Porsche marron zay ny tomobile netiny marron champagne nivezivezy tamin'ny 2002 reny satria namay be accident iny natongavany lehibe kely io tao anatin'ny politika mba hierovany amin'ny tenany tamin'ny Andriamatoa Rabetsitote ary tena mipotehany tanteraka mihitsy Rabetsitote Solojona Rabonaridjona afaka miresaka amin'ireo olona ireo ianao manontany marina ve zany tenin'ny Fleury zany ils vont vous confirmer marina da zao izy Rabetsitote amin'ny mpitehany efa tsy olombelona izy raha tsy za azonao an-tsaina ve zany zany recruter-nao io izy Olojona Rabonaridjona lasa nahantra tampoka mihitsy zany Olojona Rabonaridjona zany tompoko ary raha tsy diso niditra tany an-tany mora mihitsy nitoto tany mihitsy da zao anisan'ny faly manomboka miakatra Olojona Rabonaridjona nampalahelo iny rangahy iny tompoko aza de manendy jery zany rehefa amin'ny politika mahaiza miantra ny vo be de be ny zavatra ataony Olojona tsy mety amiko fa zao aleoko mangina satria mafy ary tena mafy no nanaova amin'ny Pierre Bleu ary Olojona Rabonaridjona tena mafy bandy iny ary tena mafy loha iny Olojona iny tena miteny anareo hoe tena jusque hatramin'izany hoe nangataka tamin'olo Olojona hoe tena tsy manana fa tena mba ampio nitokatrano lasa potika efa nanana vady tsara tarehy zay raha nisy olona nanana vady anisany hoe jejo finifinina taifinina manja de Olojona Rabonaridjona zany tompoko olombelona zany fampitehana zany hoe zay olona miara-miasa amin'le zany de potika ka raha andeha andalo amin'izay ianao Andriamatoa Andry Rajoelina de defio ny zavatra teneniko sy ny fanoroana ataoko anao
Miangavy aho zany eto noho ny intérêt suprême de la nation any Andriamatoa Marc Ravalomanana, any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ho an'Andriamatoa Lala Norbert Ratsirahonana, ho an'Andriamatoa Siteny Andrenasoloneko, mifandraisanareo tanana tompoko dia mifampidinia fa andohalika amin'ny ranombary. Andohalika amin'ny ranombary. Ny vahoaka ary ny malagasy tonga dia nieritreritra tamin'iny Paul Ravanoarana iny, tonga dia Pierre Bleu ambadika iny. Tsy nisy na iray aza nieritreritra hoe Fleury Rakotomalala na i Marc Ravalomanana na Hery Rajaonarimampianina na ireo olona niteny eniko ireo, na iray aza. Ny zavatra tsara indrindra ry tompoko amin'ny fiainana. Nareo zao le mpanenjika anahako hoe opposition hoe zao aho hoe toatrany tomampiditra an'le Ravalomanana ao anatin'le fitondrana, ohatrany tomampiditra an'le RMDM ao amin'le fitondrana. On n'agit pas par la haine tompoko rehefa manao amin'itony asa itony fa tsy maintsy analyse positive aloha, analyse claire, nette et sans être intéressé. Fantatrareo tsara ny tsy fifankazahoako amin'ny Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ao anatin'izany atao hoe fanaovana politika. Fantatrareo zany. Kanefany noho ny intérêt supérieur de la nation, na suprême comme vous voulez, dia tsy maintsy mihaona ary mifandray tanana. Modely efa nataon'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier sy Mondradraonina izany. Tsy mahamenatra zany hoe ianao filoham-pirenena no miantso. Eo ny avy eo any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, manana droit na garde du corps izy tonga any Madagasikara. Na ianao mihitsy no tonga aty an-dafy dia manao sommet aty a Frantsa hoe sommet de Paris miaraka amin'ny Marc Ravalomanana sy ireto olona nolazaiko natsoina teo. Tsy ilaina akory atsoina hanatrika an'izany fivoriana izany satria sao dia azo mifankam-panahy avy eo hoe za ataovy premier ministre ary na hoe za nitondra an'le firenena. Tsy atoko. Tsy mila anà nareo rehefa arahanareo ny hevitro, fa raha ohatra nareo sahirana hoe ahoana ny tokony hifanarahana amin'izany Fleury, inona ny zavatra tokony hapetraka amin'izany, dia avy atokoko sans être intéressé ho aho. Hoe hiaro aniana na hiaro aniana, non. C'est le firenena ireo vahoaka qui compte pour moi. À partir du moment miantso ahako ny firenena sy ny vahoaka, tsy afaka miandefitra amin'izany. Voatsindra ary manindry ahy io. Mino angambany ampahendreny zay teneniko zay. Nanoratra, tsara ihany fantatrareo, nanoratra ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tompoko. Fa le numéro anankiray moa zany ohatrany tsy ampiasainy intsony, nanome conseil azy aho hoe noho ny firenena zay lolohavina faratampony dia ilaina ny fampidiniana. Izaho zay miresaka aminao tompoko dia sady tsy mangataka vola aminao ary tsy mangataka plasy aminao. Mazava be ngamba zany. Zany zavatra mitrango zany azo démontrena amin'ny olona, indrindra toy ny vorondolo ny teniteny foana tony. Raha zany olona zany no tonga ao, fa ngaha le olona intéressé velomina politika ohatranao, fa ngaha le olona simple fonctionnaire ohatranao. Ho dadabe anay zay tamin'le tantinako anambady zany tamin'izany dia hoe fa inona ny asan'ny vadinao? Inona ny asan'ity lehilahy haka vady anao? Topographe dada hozy izy le tantina. Le cousinako manko zany topographe dia hozy izy le ray aman-dreny. Inona koa zay fonctionnaire 24 heures ary? Zany alainao vady?
Tianao fonctionnaire 24 heures io ve nieritreritany amin'ny lesona anao? Akoatran'ny hoe tsy hainao akory raha formule an'le hoe vorondolo. De za sola. Faharoa rehefa miteny hoe vorondolo de vehivavy no antsoina hoe vorondolo. Fa tsisy lehilahy antsoina hoe vorondolo. De ianao ihany no mamely ny tenanao anatin'le satria rehefa adiadiana le zavatra soratanao, ianao koa le teneninao fa fleurir Kotomalalana le fanao devant ity. Manimba politika ozy ianao, tonga fleurir Kotomalalana no teneninao hoe manao politika. Gazety no ataony. Mille fois tsisy vorondolo hitera boromanga. De za aloha lehilahy tsy natao hiteraka fa mampiteraka. Ary raha miteny ianao vorondolo de matetika ny vehivavy no atao hoe vorondolo. Fa maninona miteny hoe ianao ihany ty soratinao ty? Mety am'le VSKV am'zay zany tsika. 5 minutes, 10 minutes maximum. Nisy bandy beau gosse. Tsy tononoko ny anarany ary mba miangavy anareo atokoko zay manaraka eto mba tsy ho soratanareo ny anarany. Fa tomba simba mihitsy ny carrière professionnelle an'io zandriko io. Sahako miteny hoe zandriko satria mifandray ohatran'ny pralahy zay midalahy. Tonga teo amin'ny fitondrana ny premier ministre Belziky de asaiky nasory ny premier ministre Belziky izy io. Za no niangavy hoe tazoma izy fa rahalahiko io. Tonga teo amin'ny fitondrana andriamatoa Jean Ravelonarivo. Saika nasory ny andriamatoa Jean Ravelonarivo izy, zany ary rehefa tao anaty lista, zany niangavy hoe mba hasory eo tompoko ity zandry ity fa rahalahiko io. Hay ve rahalahy? Ka izy io gaga nampidiry ny dirikabo tao izy Jean Ravelonarivo tam'izay. Teo anahy de natsoina hoe asory ty olona ity. Pour vous dire hoe na tamin'ny mariaziko ary tany Majunga ni-inviteko io rahalahy io. Tena zandriko io ary tena hoe tena mifankatia apo ary an-tsaina. Zay mahatonga anahy hoe tsy azoko atao ny manona ny anarana eto satria tsy maintsy respekteko zay fihavanana zay. Beau gosse de bonne famille satria taranaka fianakaviana Atsimo Atsinanana ambony ity zandry ity. Intelligent, classe, snob. Mahalala an'izany atao hoe fiarahamonina mihaja, mahay miakanjo tsara ary grady supérieur. Tout en étant tanora. Ary karazan'olona manam-bola satria nandova be. Fianakaviana réputé zany io. Bref, bon, sous tout rapport. Un gars qui plaît aux femmes. Tanora izy, cow-boy izy, miaramila izy, marina fa namanambady ary izy. Zay tsy anjarako ny tenin'ny fiainana satria ny kabôdy tsy anahy fa kabôjiny. Zay ny filaza zany amin'ny faritra avara. Kabôdy tsy kabôjinao, tsy kabôjinao izy fa kabôjinaka ny osy anahy. Ka maninona no teniteneninao am'zany? Rehefa niakatra fitsarana le ry zany, le blagy tany avaratra, namely ny osiny le ry. Donc tsy anjarako mihitsy zany andeha hiteny an'zany hoe zandry sao de tsy mety ataonao ty fa maro loatra anie reto vehivavy mitagataga aminao ary miaraka aminao. Zany hoe tsy dora rery zany miaraka am'ty akamo ty zandry ty fa maromaro. Fa zao i Dora VSKV votsa saina, kinga vody. Votsa saina, kinga vody. Satria rehefa nanontany zany reto akama zany samy mpitsara de hoy fa nga tsy hainao Dora, tsy hainao nga izy ino izy? Ny anaran'iny teny Ankatso izy votsa saina, kinga vody. De misy dikan'izay. Raha ilainy detailleny zany de ho detailleko eto
amin'ny andro manaraka satria tsy mila manonona ny anaran'le rahalahy-tsony amin'izay fotoan'izay fa dia ny anaran'ny Dora no mitondra azy. Fotsy-asaina kinga vody. Dia zao, tao anatin'ireo misy ireo vehivavy maromaro ireo miaraka amin'ity bôgôsy ity, joro tsara sady mafy be, misy basy, be vola, tômôbila Range Rover, rary zany. Moins de 35 ans. Fa bokotra 10 mety. Général le olona io zao. Fa potika ny carrière professionnel noho i Dora. Fandrian'ny Dora zany ry, bikin'ny Dora. Saika vita ny tokantranony zandry, saika vita satria ny fandrian'ny Dora. Dora ny calcul hoe ty banky ty milay fa ty atao tranoko ty, tsy anino tsy anino. Manambady officiel Dora amin'io. Manambady officiel tompo. Olona avy any ivelany mahabikina ny Dora. Scandale zany tao an-tanàna. Afa baraka mihitsy le rahalahy. Ahoana natao an'ity raha grave be zany raha. Tsy hitako natao an'izany. Sarotra amiko zany. Sauver ny tokantranony zany ary satria fantany ity. Ary zaza sengy koa le tary, tsy niriny. Fa ny fitahan'ny Dora izy. Eo le izy zany. Dia hono a, olona ohatran'izany ve natao lidera politika. Ny fiainy ara misokatra ho azy facilement. Zaza tsy irin'ny olona nampanindriny eo anatin'ny kibony dia anaovany chantage an'ilay olona rehefa avy eo. Ohatrany hoe aty izy dia miteny mihitsy hoe tsisy vorondolo itera-borom-manga. Za hoe maninona le zazakely no atao an'izany. Ny zavatra tsy mila porofony fa fatapirenena fa ianao ny Dora, ianao ny vorondolo. Dia za raha hoe misy an'ity afera MNP, BTP ty, nipetahana amin'ny Fleury Rakotomalala, dia pisoloky zao. Sao dia mba midibiny hoe. Fantatrao tsara mihitsy zany atao présomption d'innocence et encore soit-il hoe vao maîtrisenao tsara daholo ve le dossier ao anatin'io affaire io. Io manko le conseillerako zay, conseiller juridique zay. Rehefa nanontany aho, gaga rangahy io aho hoe maninona ny Dora. Tsy tonga dia rapide izy amin'ny réaction na dossier ohatran'izao, dossier judiciaire ohatran'izao. Puis lera namana hoe teo nivan'le VKSV. VSKV manko e. Fotsy-asaina kinga vody. Fa nga tsy fantatry Monsieur Rakotomalala ozy. Iza ny surnom incipient teny Ankatso. VSKV. Ary izy avy eo hita amin'le parcours ny fiainany. Tena akaiky aho zany rahalahy zany. Tena akaiky aho zany ary fantatro le izy. Hitan'ny olona rehetra. Fahafaham-baraka. Ty vady tsy anino tsy anino avy eo tonga dia nangataka hoe aleotsika misaraka. Satria calcul ny tonga anatin'ny sainy Dora hoe za mila miakatra amin'ny ascension VSKV, ascension sociale, ka ny politika ny lalana andanako amin'io. Dia zay. Ka raha andeha any politika tsy tia bandy ity no tokony hety amiko satria nanambadiana an'ity aho rehefa nanenena. Fa aleo rian'olona ry no angalariko. Zany hoe le paoma tsara tarehy naniry tsara teny an-tokotanin'ny olona no nikitian'ny Dora takariny amin'ny bararata, dia rehefa nilatsaka le paoma tsy azony tamin'ny bararata fa nilatsaka tao an-tokotanin'le olona. Teo Dora ny vita ny karierany ary vita ny momba azy. Zany ve tokony natao lidera politika. Nareo manoratra manaraka mba mitapy ihany nareo a. Misy olona miteny an'i Dora ary tonga ty amiko le feo. Ianao rehefa manao zavatra aza manapa-kevitra irery
surtout ka ianao manonona ny anarany arenitenina fa ianao miteniteny foana matetika. Miteniteny foana de mba mody mindraiky anay Dora. Lasa ny olona aveo ino indray Dora mbola miteniteny foana io. De miteniteny foana Dora. Tsy ndray mandeha any indroa Dora no miteny hoe tsy intéressé amina plasina politika. Raha mieritreritra ianao ka tafalatsaka hoe hilatsaka candidat député aty Frantsa zany na hoe andeha député ary tsy ho tafiditra akory ianao. Aza manofy ny zavatra tsy tranga amin'ny fiainanao. Mba fantatra ihany ny manomana an'ireny sy mikarakara an'ireny sondazy fopofopony ireny. Misy olona mipromouvoir an'ireny izay mieritreritra fa hanao député aty Frantsa aty. Fantatro zany. Raha olona manao journaliste d'investigation zany de tsy maintsy fantatra hoe avaiza ny vin'izao kita hoe andaniana vola. Fa tsy ianao akory ny tompony andraikitra amin'ireny sondazy ireny. Tsy aresan'ny kioto mihitsy ianao raha sanatria ary ianao candidat an'izany. Satria il suffit fotsiny hamanoana ny koto lehilahy mahitsy ambo de vita ianao. Vita ianao. Ny olona ho tohananao niza eritreretinao tohanana tsy ho tafa mihitsy. Tady izay teniko zay. Ny intérêt-n'ny olona de miataka lavidavitra aminao mba tsy ho aloto aminao. Isaky ny manontany an'ireto mpiara-miasa, mpiara-mitolona na ireto lanceur d'alerte any amin'ny fitsarana tonga de mipetraka amin'ny fanontaniana. Ianao aloha sao de miaraka amin'ny Dora, zay tsy ianao raha vao misy Dora. Fotsiny zao zarako aminao. Tsy ianao raha vao misy Dora. Normal be raha ohatra ianao prétentieuse hoe andeha hampidin'olona eny an-dalambe aty Frantsa. Apenina tena hoe efa hoe isaina amin'ny cure-dent raiky amby 700 ny olona voanginao de mba mody ataoko hoe 100 de mba jejory ianao. Ny olona mahavita manangina aman-jatony no défienao. C'est un défi inéquitable. Tsisy zavatra hainao tompoko. Tena petrako zany teneniko aminao. Tsisy zavatra hainao zany atao hoe politika zany. Atao amin'le VSKV ianao spécialiste, iny ny lalana andehanana. Ary mba fantatra ihany koa ny zavatra mitranga ao anatin'io fietsiketsehanareo hoe iza mihinana ny anana dia iza no haniny aniny. Mivoaka anie zany. Iza mihinana ny anana dia iza mihinana an'izao. Fiainam-boto makota. Mbola mijanona ihany le VSKV niala avy any Madagasikara. Mivoaka anie zany. Mifanenonareo mianaka eny amin'ny Sheraton. De miteny le ray aman-dreny candidat tamin'izany andro hoe sao de zanako io ry ty. Tamin'ireny efa be voka. Mbola velona ny olona naheno an'izany teny zany. Mbola velona ny olona ny assisté ny ferahana ara-nofo tany Tamatave tao amin'ny Neptune pendant propagande entre ana candidat anankiroa dont ianao. Efa be voka tamin'ireny. Tianao avoaka précis ve hoe izy de za tsy manao menace. Plus on parle de vous izy Andriamantsapa, mieux c'est. Je n'ai jamais prononcé votre nom. Satria ajaiko le rahalahy. Satria zany hoe mananjanaka amina olona zany tsisy idiran'le zaza na le rain-jaza de tsy maintsy tandremana. Ary ny anaranao koa tsy mendrika ho tononona mitovy fandaharany taona. Kitikity vodin-tsoavaly ozy le akamato. Ianao manana zavatra be dia be tokony hafenina. De nefa ianao indray no miprovoke olona any amin'ny tompony ny renseignement. Anatra zany. De misy an'izay le tsy latsy vavy zay efa losy taminy zao. Ohatra le Ramsey.
arovy aloha le lavaka ao aorinanao, le famoahana diky, fa raha lehilahy zany izy no mitady lavaka, ianao nefa lavaky ny olona, de ianao indray ve manana no afenina de tokony ianao indray no hamaoka eto. Petraha tsara ho azy. Da ihany mba teneniko. Mahaiza manaja tena raha hieritreritra ny haka plasy politika zany. Tsisy gouvernement ka hieritreritra. Tsy haiko any aoriana any. Ka hieritreritra hampiditra an'izany atao hoe Dora ao anaty gouvernement. Pire no Ilalatiana, Rakotondrazafy. Grave. Satria jusqu'à preuve de contraire aloha, Ilalatiana Rakotondrazafy mbola tsy aminao hoe niteraka tamina bandy zao a. Na dia betsaka raha ny sipany. Hoe betsaka ny sipany Ilalatiana Rakotondrazafy. Fantatro zany. Mbola teo kaiky teo ve tsy fantatro? Fantatro ihany koa hoe maromaro ary manana succès amina vehivavy ty rahalahiko ty. Vao mijoro fotsiny izy avy any amin'ilay dégaine amin'ilay cravatte milay. Jeune, beau, dynamique, classe snob. Bon sous tout rapport, tonga dia mihanahana azy be. Ary sahako ary miteny. Sahako mihitsy miteny hoe tena gaga hoe hatria manko mbola mipetraka amin'ilay rahalahiko zay. Bainina. Fadinina loatra no namaky an'la tamin'ny Dora io. Na miparabrizy ary tsy mengy. Miparasoka misilitika. Tena sahako miteny fa io Dora io ny sipa ratsy indrindra. Natare zany nabika niaraka tamin'io bandy io. Fa io ny saika namitaka azy ary saika navita azy. Mana amin'ilay bandy amin'ity rahalahiko ity ny fitondrana amin'ny hoe firaisana nofo sy taranaka amin'ny Dora dia natao tsy nahazo nomination mihitsy io rahalahiko io jusqu'à hatramin'izao. Mamotika olona zany ny fiarahana amin'ny Dora. Potika ianao. Ary tsisy masandro hisokatra aminao raha zay no eritreretinao. Fa tracen'ny olona fotsiny. Ty ihany, ty ihany, ty ihany. Vao mihetsika mahery ianao dia vita. Gaga amin'ny olona miaraka amin'ny Dora ka tsy mahalala an'izany. Tsy mahalala hoe ty olona irahantsika ty nefa fatana alika. Tsy azo ampidirina hatrany fa mety mivadinao no angalariny eto. Vitan'ny Dora zany. Tandremo. Vitan'ny Dora zany ary efa misy olona victime. Efa misy olona victime tena tsy napozika iny madama iny, Monsieur Fleury. Zay sy greka nefa tsy dia antsony. Efa any amin'iny madama iny izy isan'andro. Hitako moa. Tsy maintsy mitady sponsor. Ka raha manana ny madina notetena, ny tsara indrindra dia manakatom-bava. Za raha nisan'iny dossier iny 2020, février 2020, Fleury Rakotomalala. Hoy ny conseil ny avocat. Tsy mamaly mihitsy tsika. Fa ninona lazainao tompoko, Monsieur Fleury Rakotomalala, dia tsy aresany mamy Ravatomanga mihitsy ianao raha mbola fitsarana aty Madagasikara. Ka ho lany fotsiny ianao andoha volamiko avocat, satria tsy maintsy andoha volamiko ianao, fa miandry ny fotoana mamety azy tsika dia on rétablit les faits à ce moment-là. Zay mivaly ny fisolokiana. Fa tena mba tiako zany raha le manoratra iny nareo. Tena mba tiako tena tonga dia natao hoe ilaina manko ny fasehina tonga dia soratana hoe Fleury Rakotomalala. Tena mba tiako fa tsy mody natao sary ohatran'izao. Dia amin'izay tsika any amin'ny tribunal de Paris mety mifankahita. Raha izao ary anie exploitable ihany. Exploitable ihany satria nianarako misoratra ity. Aza mity bingo a. Ny tena mpitsara mba tokony hainy zavatra ihany hoe zao zavatra zao azoko atao, zao zavatra zao tsy azoko atao. Ary zao zavatra zao mihitsy miconfirmer ny tenin'ilay ranamana hoe pénaliste io olona io. Dia ny iray constitutionnaliste, VSKV ny fiantsoana an'iny teny Ankatso.
na teny ampianarana rozy Votsasana Kingavody. Andefa hira anankiray tsika, jereo tsara anie le hiran'ny Gangsta Baba teo. Tsy nihaino anazy aho koa. Io hira io zany vao voalohany nihainko. De zao no anatin'le hira le teneniko anareo hoe hoenotsika le izy rehefa avy eo ahafahantsika maka lesona ao anatin'le hira. Satria le lesona de tena mitranga tamina olona ary victime an'io le rahalahiko zay. Izy hoe aiza ry izy teo. Aiza le izy teo tompoko, aiza anao Gangsta Baba. Gotikely. Gotikely no titran'io hiran'ny Gangsta Baba io fa hoy izy hoe gotikely vitsivitsy ozy izy no nahataraiky ary vorombe tsy fihinana. Tondra kosa aloha izy raha resaka hoe raha le vorombe tsy fihinana zay asambaram-be tsy atakaloky ny mody izy Gangsta Baba. Asambaram-be ao anatin'ny fotoana vitsy tsy atakaloky ny mody. Fa ty rahalahiko vao fitaky ny fotoana kely dia voajono tamin'ny gotikely. Ino ny tenin'ny Gangsta Baba. Mba hoanatra ho antsika rahalahy zany mba ho tsy voafitaky ny olona loatra ny Dora ka lasa miteraka amina vorondolo. Dao. Vitsivitsy efa mataraiky zay alapamitsikitsiky venao tsy manaiky eo vao tsapako fa mamkainy mody fa zataveleho amin'ilay vorombe sy fihinana. Tsy napoiziko zay le fahaizan'Andriamanitra. Mahay mametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerany ary ny fomba ivoahany. De noy na ianao koa raha mety hiheno le poniny fa rehefa mba manoratra de raha zany ary anao vakinga ny vorondolo io tsy fiteny raha lehilahy ny tenenina vorondolo. Voatery namorona le terme anankiray ny bandy ho an'ny bandy hoe korotam-bolona. Tanao fa tsy hainao koa raha za tsy mahay teny malagasy fa tsy fiteny amin'ny lehilahy zany hoe vorondolo zany. Ny vehivavy no tenenina hoe vorondolo. Gotikely vitsivitsy efa mataraiky zay alapamitsikitsiky venao tsy manaiky eo vao tsapako fa mamkainy mody fa zataveleho amin'ilay vorombe tsy fihinana. Vorombe tsy fihinana. Anatra ho an'ny hafa zany fa zay mbola tsy tratra aloha dia afaka miparady sy afaka mizesta. Ndao antsika hihaino ny Samuela Taraiky. Dao ary tompoko. Bilaravomba fotra wo apindrampoto fotra wo sasoka fanana wo tena mila madama fa ohatrotro. Marina mihitsy ny teninao raha ilainareo Baba araka ny teniko teo hoe sarotra miady amin'ny adala satria raha olona reconnu notoirement adala zany mety inao de lasa ohatran'ny adala koa ianao. Kanefa na izany na tsy izany raha ilainareo tsy maintsy tsara ihany manao précision an'le mpanaraka satria tsy maintsy ampahafantarina mila valiny ny zavatra ohatran'ireny. Fa efa miteny aho hoe
Iteny ary amaly dia misitony rahanao izy dia aleo izy tapatapa amin'izay efa ampy izay tsisy mihoatra an'izay. Misaotra Randrianarivo no miteny ary ny Andriana no anarona hoy ny fitenenana izay. Misaotra anao. Ary roviana anao no tonga anao be loatra tsika e. Ohatran'ny mbola tadidiko anao mbola resiko anao e. Bilarafomba fotra wo apindrampoto fotra wo tsasoka fanana wo tena mila madama wo fa ohatrotro manavy wo mila taonao masazy wo omefapatoriana wo de andefaso irahira wo Fataraja macaru manyinyina watie Nasampurna Vetu nyana radie Patatera kafkuni Natal Nefatis paranya Yato tsekwera tento kamela wo Sebo asamarana Asatuna mijawo Vametia krisawo Ila saba mayedawo Teika fungu maredawo Umesaru pakunawo Bila lana tefunawo Bila pituluwawo Sirefu tiktak tuwawo Fataraja Macaru magingina watie Asampurna Vetu nyana randie Patatera kafkuni Natal Nefatis paranya Nyato tsekwera tento ngamenga wo Seko asamarana Fataraja Macaru magingina watie Nasampurna Vetu nyana radie Patatera kafkuni Natal Nefatis paranya Nyato tsekwera tento ngamenga wo Seko asamarana Seko asamarana Seko asamarana Endara tsara loatra le hiran'ny Zandry Samuel ary misy an'ilay anankiray izay ho alefako rehefa avy eo Ratsiki. Iny koa tena tiako iny vanikely iny. Ratsiki ahoana moa ny fanoratra amin'ny Ratsiki gasy. Tena tiako ny hirany ary Ratsiki ve? Non, Ratsiki ka. Ratsiki. Mba sorato kely ny olona ny anaran'ny Ratsiki io ka. Anda milay koa ty. Popety. Auto-Héros. Achetez votre voiture d'occasion. Hiditra amin'ny thème anankiray tsika ataontsika fohifohy satria efa lava izay nataontsika androany izay satria azontsika atao tsara mihitsy manohy raha pitso-latsinainy raha anina. Efa nazavaiko teo hoe monopôly laniza ny resaka fanondranana volamena. Efa nazavaiko teo ny momba ny resaka tsy liva hoe tsisy olona andeha hanao anondrana ka misy zavatra tsy mitombona
ao anatin'ny zavatra ataony, ao anatin'ny entany ka izy indray nifilme an'le izy itony tena ohatran'ny lolopotsy takany ataon'ny vorondolo teo, Idora teo, dia niresaka mama saosisy amin'ny Andry Rajoelina. Zao na nisy na tsy nisy ny zavatra mitranga momba an'ity mama saosisy ity de valiko amin'ny teny tokany hoe Andry Rajoelina doit se séparer d'elle. Pourquoi? Pardon, azafady tompoko. Il doit se séparer d'elle, pourquoi? Satria tonga de misoratra be ao anatin'ny sehatry ny fitondrana hoe Andry Rajoelina en fait est pris en otage par une des membres du gouvernement. Ary zay zavatra zay amin'ny resaka fitondrana républicaine tena tsy mety. Donc zany ninninony conséquence-ny mety fialana na ny fandroana ny Ramatoa Lalatiana ao anatin'ny gouvernement dia tsy maintsy maka an'izay fanapakevitra zay Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha tahinika tsy Ramatoa Lalatiana mihitsy no mangataka ny hiala satria républicaine koa izy raha filazany hatramin'izay. Ny zavatra teneniny hatramin'izay aloha dia tsisy narahany tao anatin'ny fitondrana takony atao an'ity vorondolo ity zany, ity Dora ity. Izy no manokatra ny fehiny, izy no miterateram-poana ao anatina tokantrano officiellement reconnu. Tsara le olona io. Raha tsy Lalatiana Rakotondrazafy mihitsy no mangataka hoe hiala de tsy maintsy voatery miformule ny décret na tsy haiko iny ny fanafoana ny abrogation ny nomination ny Ramatoa Lalatiana. Condamné hiandry hanao an'izay, ninona conséquence? Na izany na tsy izany, raha milona ka mieritreritra Andry Rajoelina tsy en danger amin'izany, il y aura des suites. La déstabilisation ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer de plus belle. Anao veloma antsika mandram-peona tsara ho raisin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina lesona eto ny hoe mpanao gazetinao, oui, en vato bleu ny MMP, zay ny Élise Ramsey, en vato bleu ny MMP. Inona ity fanontaniana ity? Ino ity coïncidence ve ilay Kaza CB325 sy ilay sous-marin mampisoratra amin'ny pays alien satria Afrique du Sud dia ambanin'ny fiahin'ny anglisy. Bon, anatin'ny Commonwealth fa ny Afrique du Sud fa tsy hoe ao anatin'ny tsy hoe sous fiahin'ny anglisy. Ary io resaka io mbola tsy hananako détail tsara fa saripady io resaka io fa tsy ho tenitenenina fotsiny toko fa alao rehefa tonga ny fotoana de ho avoakantsika aza matahotra ny amin'izany. Eny avy ihany novidiana fa na izany na tsy izany alao azoko ny dossier tompoko prima donna de ho hazavako le izy fa aza matahotra anao. Ndao ary ianao nga raha kikintsika zany raha tsiky dia alefatsika aiza moa le izy teo dia avyntsika mandefa azy aza matahotra. Ndao ary de ihany no manko no tiako alefa le popety. Popety.
ay de hoe avy le fitenenany hoe moto mivavaka de za zao tena faly mihitsy a tena faly a ary tena afaka manao fety a raha izay no tianao a miverina ary mivavaka nanatina an'Andriamanitra ity rahalahiko diso lalana ary voafitako io mivorondolo tena mivavaka izy ary hoy le raha namana anankiray zao hoe zao le ty nitenen'le ria mivavaha ary manatona an'Andriamanitra biany zany re zany no tena izy de ianao ve miteny hoe miseho mivavaka le rahalahiko zay tsisy olona zay tsy diso fa rehefa matrapo izy hoe nanao adalàna aho verina amin'Andriamanitra mifona ary mibaboka mangataka famelan-keloka zay ny zava-dehibe indrindra apparemment tsy fantatry Dora zany apparemment tsy fantatry vorondolo zany de ny olona mivavaka sy manompo an'Andriamanitra miandriany ary ho raisy ny fatisery azafady toko dahoary efa rahatsika eo Attention, de l'amour mandoré. Quando potete fatiasa, quando potete fatiasa, sautia não fatima sai, sautia não fatima sai. Timakaya tuandala no komisera, timakaya tuandala no komisera, ingi ni tumbilo, timatave, velu non bevave, lela tstiku vakete siku vomadilo, varalela ni tadia vavula. Timatiro filingini tombilo, timatave velumumbe babe, lela tstiku vake tasiku vomadilo, paralela mitada vavula. Leka, si tem dessa quer saúde. Timatiro filingini tombilo. ay de misy miteny ary ianao nga bogosiko zao a ty misy teny frantsay zay milaza hoe l'homme la femme amène la beauté ka raha tsisy beauté zany ny vadin-dranga de mieritsereta ihany l'homme l'intelligence ka raha ohatra koa tsy intelligent vadinao de mipetraha tsara mipetraha tsara. La beauté ne se définit pas par le corps ou le visage, non. Il y a la beauté humaine, certes, mais il y a aussi la beauté morale, M-O-R-A-L-E. Mais dans les deux cas, désolé, Dora n'en a point. Ni la beauté morale, ni la beauté physique. C'est que Timatave velumumbe babe, lela tstiku vake tasiku vomadilo, paralela mitada vavula. Timatiro filingini tombilo, timatave velumumbe babe, lela tstiku vake tasiku vomadilo, paralela mitada vavula. Leka, fakta zoza naja panofina makorele, start kurayura itamara. Yakuza, Reiki fu, Yakuza, Reiki
Ruta tiako aloha azano jiaby hampilo faravatiko anitsaka tiaziko avertissement valia ize natovany karane vania amoro misy lo tiako aloha azano jiaby hampilo faravatiko anitsaka tiaziko avertissement valia ize natovany karane vania amoro misy lo eta aize raisi micro isa umbia ato manaka fence Don't be lost in Matito, Nani Polani Timanino, if I own a sponsor, I've a tiny and what they will know. The Batunga live as the Timantiman Dempa, that is on the Mandaki Pap, Sulun Perando Solape. Narulun fantasies, I never to me like you. The love of God that is so this man, Samara, I go see. Don't let some teeny moon be over and down to forget. Represent me still, to touch your set that Makasita ka sa ubya. Eny ary tompoko a. Misy miteny eto moa zany manoratra hoe izy koa zany lehilahy Jilamboto matoa nanaiky na nisy ny fitombenan'ny Dora izy izy koa lehilahy Jilamboto tsy manaja tena nefa efa manambady fa aza Dora no alaina baraka. Ny amin'ny zavatra ohatran'itony ry tovolahy ry gamera de zao tsy ny lehilahy mihitsy no hafa baraka rehefa misy zavatra ohatran'itony fa zanyle tonga fiteny gasy hoe izy anie lehilahy. Zay no nahatonga anahy niteny teo hoe beau, classe, intelligent, dynamique, bon sous tout rapport. Ko ny sipara tara aminy, ko nga io rery no niaraka taminy. Tsy fanalana baraka an'le akama mihitsy zany. Maro ny sipa tara amin'ny bandy io. Petrahanao amin'ny plasiny tsy CD amin'ny fakapanahy ihany. Tena mbola tanora. Tanora ny tena bokotra 5 tonga de fa le dôrodôro, tsara karama, vao avy nandova, mpanan-karena. De bonne famille et de grande famille en plus. Ah. La force, la femme, la beauté fa tsy zany reo meilleur azo manana.
Ka raha itenenao hoe le lehilahy koa ny jilamboto, ny lehilahy jilamboto de natiora. Andao fihainoana mazava an'izany. Rehefa ny lehilahy ny tsy manana toetra jilajilahy zay de efa atahorana izy zay satria rehefa tonga koa ny heurany, hoe iny am'izay izy, jilamboto, sahirana, sahirana. Na izaho zao ara teneniko anao nanana fotoana koa aho nahaditra ary tena naditra. Bon, zay ngamba le izy. Ny rehetra nataony voalazanao moa ho azy hoe tsy hoe fomba fiady daholo ihatongavana amin'ny tanjona tadiavina. Sarotra be zany reo Meora Zafinimanana raha ohatra hoe andeha hanokatra promotion canapé no no tianao tenenina ve? Zany ve no ataonao, inona ny excuse azonao atao amin'izany Ngiara Zafinimanana? Tafalatsaka lalina koa ianao zany a. Efa tena midina ambany de ambany zany ny analizinareo zany a. Andram-piaona daholo e. Zay fotsiny mitady hoe ozy le rangahy manambady candidat hoe sao de zanako io ry kialakely ty. Ozy izy le Dora fa efa bevoka tam'ireny. Voilà. Zava-doza anie zany reo olona e. Tena zava-doza zany. Zany ny leader politika ny sasany asakasaka izay hanaraka an'izany aloha fa tena ataoko hoe efa niezaka tsy hampalala anazy amin'ny vahoaka fa le fanombany an'le tolona no lazaiko fa izy no nikitikitika ahako de aleo lazaina. Dao ary, velao. Mandram-piaona daholo a. Mba olon-dehibe toy izao ihany de izao no toetranao. Mila azaho tsy ho ratsy fitondrena nefa ianao aloha jerena. Tena nandinika mihitsy aho ramose aloha alohan'ny namaliko an'ity Dora ty satria tena marina mihitsy ny tenin'ny Mbalahy ato hoe Ralainarivo ato hoe aza miady amin'ny adala. Azoko raisina nefa tsy mitombina ny tsikeranao Andriamatoa mpampianatra Ravelonmanana. Mandram-piaona tompoko, samby ho tahian'Andriamanitra, veloma daholo.